Ny tompony ampitombo ny fifankatiavanareo sy ny fitiavanareo ny olona rehetra. Tesalonianina voalohany toko 7 ny 2:12. Anisan'ny toetra mampiavaka ny fiangonana tao Tesalonika ny faharetan'izy ireo tamin'ny finoana marina dia ny finoana an'i Jesosy Kristy, koa na dia niaran'ny fampahoriana sy fanoherana samihafa tahaka ny nanjoan'i Paoly apôstôly aza ireo kristianina tao an-toerana dia nifikitra trano tamin'ny filazantsara. Tsy nionina tamin'izany anefa ny Paoly apôstôly fa naniraka mpiara-miasa mba hampahery azy ireo. Nalefanay Timoty hampiorina sy hampaheranareo amin'ny finoanareo mba tsy hisy hihontsina ianareo amin'izao fahoriana mahazo antsika izao. 7. Tsy azo sarahana amin'io finoanan'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanamasiny io anefa ny fitiavana, satria ny finoana marina dia miseho sy miasa amin'ny fitiavana. Izany indrindra no nahatery am-panahin'i Paoly ka nahatonga azy hivavaka amin'Andriamanitra sady manentana ny kristianina manao hoe: ary hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra anie ny tombo dia tahaka ny itiavanay anareo koa. 12. Anteriny soratra masina indray ny ahazontsika manatanteraka ireto zava-dehibe anankiroa ireto. Ny fifankatiavana eo anivon'ny kristianina dia fanorenana fiarahamonina vaovao vavolombelon'ny famonjen'i Kristy. Ny fitiavana ny olona rehetra ankoatra ny mahateo-panahy azy dia sady fitaovana mahomby enti mitorony vaovao mahafaly no efa fitoriana ny filazantsara rahateo. Tompo, manaiky ho fantso-pitiavanao aho. Amen.